Miarahaba antsika rehetra indray ny tenako izay manolotra ny fandaharana Zarahay Mahasoa, fandaharana izay vokarin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara. Dr Joël Luc Raveloarmisy no manolotra ny fandaharana no sady nanomana azy fandaharana laharana 530. Izay resantsika vatsim-pianarana ilay hakana lisansa, maîtrise ary doctorat. Dia avy eo resaka manokana tetikasa faninanana orinasa-tsekoly, arak'izay efa nambarantsika izany tamin'ny fandaharana 430. Dia mino soamana tena fa dia hitondra soantsika rehetra ny fandaharana izay vokarina androany. Alohan'ny hanomboana moa izany dia misy fanambariana vitsivitsy toy ny mahazatra. Voalohany ilay feo izany aloha dia tena farina fa dia miala tsiny fa taon'ny gripam-mamay mihitsy izay mianakavy ato. Izay moa izany ilay ozy aman-janivadiko hoe izao izany ho ilay paquet an'ilay vady aman-janaka izany fa ilay zanakay lamatoa no voan'ny gripa tany avy any an-tsekoly dia namindra tamin'ilay lafaharoa, dia avy eo dia nampita tany amin'ny renibeny dia lasa taty amiko dia izao indray mankany amin'ny vadiko. Dia teny nasiany gripa izay mianakavy ka dia lana tsiny amin'ilay feo farina. Enganeka tsisy hevonevona mandritra an'ity fandaharana ity fa ohatran'ny tao tena ohatran'ny ampime ihany raha ny mpanoratra fandaharana no hevina foana. Efa somary niady hevitra ihany izaho hoe ho ajanona ve ny fandaharana androany sa ahoana, fa tena mamely be izany. Dia ialako tsiny amin'ilay feo somary anketsiketsina. Faharoa, misy fanamafisana foana izany apetraka. Betsaka ny manontany, misy olona misalasala amin'ity zavatra ataontsika ity, ary eo koa moa izany misy ny mandefa resaka hoe mba misy olona lasa ve amin'izy ity, mba marina ve ny zavatra ataon'ilay rangahy ity sa fandrebirebena fotsiny. Izao no izy ny anjarako dia ny anjaran'ny raharaha Fidèle dia ny mizara. Izay izany ilay fiaraha-miasany amin'ny raharaha, mizara izay mampafantatra ny zavatra misy. Ny tenako izao ny vavolombelon'ny olona nahazo vatsim-pianarana, mahafantatra maro nahazo vatsim-pianarana. Misy mpianatra ato amiko amin'izao fotoana izao, na mpianatra malagasy na mpianatra amerikanina na mpianatra vahiny tsy amerikanina, mahazo vatsim-pianarana manaraka an'ilay toromarika izay omeko. Ka raha ohatra moa izany ianao misalasala dia izao, inona moa no teneniko anao fa dia misalasala ianao izany ko. Izaho aloha izany tsy teny hoe hanery anao, inona koa moa ny fahefananako hanery anao. Fa raha izaho manokana dia tsy handany fotoana hanao fandaharana eto raha ohatra ka zavatra fantatra fa tsy mahasoa ilay izy. Izaho izany tsy mba karazan'olona ohatr'izany ary ny fotoana dia sarobidy ka tsy manam-potoana ho lany laniana. Isika miresaka izao dia amin'ny 12 sasany alina latsinainy alina aty Etazonia fanomanana ny fandaharana tolotra rahampitso. Ka raha misalasala ianao dia tsy misy afa-tsy ny fanaovanao azy ihany no hitanao na mety ilay izy na tsy mety. Ary raha ohatra koa ny lasa natria ny vavahadin lehilahy ianao tsy mahazo dia aza adino fa izaho dia tsy manome antoka mihitsy hoe tsy maintsy mahazo ianareo, fa ny anjarako dia ny mampahafantatra, satria tsy izaho tsinona ny tompon'ilay vatsim-pianarana, tsy izaho ny mpanome an'ilay vola nitetika azy, fa mampahafantatra izany no ataoko dia manome ny paikady ilay tetika madinidinika hoe ato izany zavatra ataontsika mba azahoana. Voamaly aho izao no nahazo taratasy fisaorana avy amina mpianatra anankiray nahazo vatsim-pianarana hianatra aty Etazonia. Ohatr'izay izany izao ilay izy. Fa aza adino koa fa ela be ilay fangatahana, eo amin'ny enim-bolana eo raha haingana indrindra. Ho ahy izany hamantaonany efa indimy saika lasa ny fanineny voalasa. Efa 7-20 taona voalasa nianatra taty Etazonia, ary tamin'izany aza tsy vatsim-pianarana akory fa ny anton-tena. Tonga taty izany vao nitady an'ilay vatsim-pianarana. Ka raha ohatra misalasala dia izao, tazomy ilay fisalasalana fa aza atao, aza anaovana resabe ilay izy ka mampisalasala ny hafa fa tsy mahasoa izany. Ny lohateny fandaharantsika dia Zarahay Mahasoa, izay mahasoa ihany ny antsika no resahana, fa isika tsy miresaka zavatra tsy mahasoa na zavatra mahakivy ny hafa. Izaho nefa mahazo ihany koa satria te-haka toky ianareo hoe
mahomby ve sa tsy mahomby. Valy teny tsotra ameko anareo dia izao hoe ny tompo tsy misy olona mihitsy afaka hiteny aminao hoe tsy maintsy mahazo vatsim-pianarana ianao raha tsy hoe izy ilay mpanome. Raha ohatra zany ianareo ka hianatra ato amin'ny Androzy University ka hanao lalam-piofanana momba ny fampandrosoana, aka maîtrise izay izany mpiandraikitra azy, izay kosa dia afaka manome toky hafa ahazo ianareo. Fa ny ankoatr'izay tsy azoko atao manome toky. Fa paikady no atoroko aho, tetika no atoroko aho, miala tsiny amin'ilay fiteny sopapa no omeko. Dia mampafantatra koa satria ny raha vao tsy fantatsika ny zava-misy dia vao mafy isika. Ary izay no hitako olana be any amin'ny tanàna. Izay no nahatonga anahy niresaka tamin'ny fidèle mba hanao an'ity zavatra ity. Ary raisiko Antanandroana nahafaly mihitsy ny fanekeny hiara-iasa amiko. Satria le tsy fahalalana anie no mahatonga ny olona manambotry antsika. Le olona mitazona ny fahalalana, mitazona ny zava-misy tsy mizara. Zay mahazo na zay mahay tsisy mizara fa tehiriziny ihany fotsiny le izy. Io anie tsy ho lany, tsy ho lany anio vatsim-pianarana io, tsy ho lany anio famatsiam-bola, tsy ho lany io fa misy foana. Dia izay nahatonga hoe aleo zaraina le izy, ka ny mizara no mampafantatra ary manome paikady no anjarako. Fa ny tompona andraikitra ny fanomezana dia tsy izaho, afa-tsy ilay lalam-piofanana momba ny fampandrosoana hoy aho, izay ataonay ato amin'ny Androzy University, Michigan aty États-Unis. Raha izay no tianao atao dia manorata tamiko dia jerentsika eo. Fa raha izay no tianao atao dia aza indray dia manome toky hatramin'izao aloha, hatramin'ity taom-pianarana ity, izay zao misy miditra indray izay mampiditra mpianatra indray izay ny volana janoary, hatramin'ny miditra ny volana janoary 2024, miditra volana may 2024 dia manome toky hafa misy ny vatsim-pianarana. Izy tsy feno fa ny atsasaky ny saram-pianarana no omenay, entoanay zany dia ny atsasany alohanao. Raha izay indray kosa aloha dia manome toky mihitsy aho. Rehefa tonga aty ianao dia atoroko ao hoe ary ny toerana mety ahitanao vatsim-pianarana hafa. Fa tsy maintsy efa voaray alohanao vao afaka miditra amin'izay izy, satria ny ankamaroan'ny mpanome vatsim-pianarana dia mila porofo izy mahalala fa efa voaray mianatra zany ianao. Ka somary naka fotoana kely ato amin'iny mba hampatsiahivana antsika rehetra fa ny zavatra ataontsika zany tsy sangisangy fa zavatra tena misy ny raharaha izay hifanaovantsika mianakavy eto. Androany moa zany araka ny lazaiko dia resantsika manokana ny dedikasa ho an'ny sekoly, ho anareo izay manana sekoly na mitantana sekoly, ataontsika amin'ny farany ity fandarana ity zany izay. Fa mba hahatonga ny fandarantsika zany ahitany rehetra tombotsoa dia hanomboka zany resaka vatsim-pianarana. Misy vatsim-pianarana zany natokana ho an'ny izay haka lisansa, ho an'ny olona izay haka lisansa. Dia resantsika koa ny haka maîtrise, dia resantsika koa ny haka doctorat, dia avy eo resantsika zany vatsim-pianarana ho an'ny rehetrarehetra. Raha ohatra zany ianao haka lisansa na sertifika manokana dia ny Qatar University dia manome vatsim-pianarana. Qatar University Scholarship, hianatra any Qatar zany ianao. Any Qatar zany ianao no mianatra dia aza adino fa mario tsara mantsy ity, ny daty farany fandraisana fangatahana dia 15 volana Novambra. 15 volana Novambra daty farany fandraisana fangatahana, 15 volana Novambra ny taona ity zany fa manomboka ny 17 volana Oktobra no misokatra ny fangatahana. Dia izao mahatsara an'ity aza adino fa Qatar dia anisan'ny firenena manan-karena mihitsy, manan-karena satria zareo zany manana solika. Dia izao ny azy entoany avokoa ny zavatra rehetra ilainao fianarana. Fa izao mila voaray hianatra ao aloha ianao vao afaka mangataka azy. Dia ny mahatsara ny azy taratasy iray ihany no finoana anaovana ny fangatahana rehetra. Sady finoanao zany io anaovana fangatahana hianatra ao amin'ilay anjerimanontolo no finoanao koa anaovana fangatahana ilay vatsim-pianarana. Qatar University Scholarship. Dia hitanareo ao le roy rehefa avy eo sady ho apetrako avy hatrany moa zany izy ity. Izany hoe ianareo zany rehefa mihaino an'ity dia efa poste, efa mipetraka amin'ny groupintsika zany ilay adresy, ka avy dia efa jereo avy hatrany ilay izy. Aza adino fa 5 volana Novambra izao no misokatra, no mihidy ny fametrahana fangatahana. Hiakatra ambony kely indray tsika ho an'ireo izay haka maîtrise. Ho anareo izay haka maîtrise ka liana amin'ny fianarana momba ny raharaha maneran-tany
raharaha mafabe maneran-tany, hianatra momba ny fandriam-pahalemana maneran-tany na hianatra momba ny fampandrosoana. Dia misy vatsim-pianarana omeny ilay antsoina hoe University of Notre Dame. University of Notre Dame Indiana. Izy io dia anjerimanontolo katolika anisan'ny tsara indrindra eto États-Unis, eto akaikina eto izy io. Adiny iray latsaka fehefany avy eto anisana eto misy an'io anisan'ny tsara indrindra eto États-Unis io dia zao ny azy entoan'ny saram-pianaranao dia avy eo omeny tambin-karama ivelomana ianao. Entoany ny saram-pianarana, entoan'ny saram-pianarana dia omeny tambin-karama ivelomana ianao mandritra ny fianarana mandritra ny roa taona. Ho anareo izay te haka maîtrise dia efa apetraka ao le roy jerenareo ny tsipiriana momba azy ny andinidiny rehetra. Dia raha misy fanontaniana ianareo manorata mivantana any amin'ny zareo ny daty fametrahana fangatahana dia isaky ny 18 volana desambra ny daty farany fametrahana fangatahana, isaky ny 18 volana desambra daty farany fametrahana fangatahana. Ho anareo izay haka maîtrise Master of Global Affairs International Peace Studies ao amin'ny University of Notre Dame Indiana. Ka ho anareo zany izay liana amin'izay resaka fandriam-pahalemana maneran-tany, raharaha maneran-tany, fifandraisana maneran-tany dia azonareo atao zany ny mijery an'io raha mahaliana anareo izany. Hiditra indray isika ho antsika izay manao doctorat. Ho antsika manao doctorat indray zany dia ity zany tsara be fa ity vatsim-pianarana ity dia azontsika ampiasaina na aiza isika no mianatra. Eto zany ho anareo izay manao doctorat na manana havana manao doctorat na io any Madagasikara io na io efa lasa aty ampitan-dranomasina dia mba atorian'ny zareo ity dia mba atorian'ny zareo sao dia mba miratra amin'ny zareo ny masoandro dia mba atorian'ny zareo fa tombontsoa be izy ity avy amin'ilay IBM mpanao solosaina zany IBM PhD Fellowship Award. IBM PhD Fellowship Award. Ny azy zany dia faritany zany le sehatra anaovana fikarohana. Ity zany dia miala tsiny ry tompoko fa tonga dia vakiako amin'ny teny anglisy izy ity amin'ny teny anglisy le lisitra dia vakiako amin'ny teny anglisy le izy zaho koa le jejina be dia ohatran'ny tena miala tsiny ohatran'ny kambe andeha andika le izy teny gasy fa azafady re marina mampiasa loha be le izy fa zao reto zany le sehatra anaovana an'ilay fikarohana: cognitive computing and augmented intelligence, quantum computing, blockchain, data centric systems, advanced analytics, security, radical cloud innovation, next generation silicon and beyond, and brain inspired devices and infrastructure. Ho antsika rehetra manao resaka solosaina zany kirakira, resaka solosaina, fiarovana, zany rehetra zany resaka robotika no voakasika ity IBM ity. Karaha zany zany ny fikarohana ataonao, koa raha tsy zany moa vao ozy ianao afaka manao an'izany dia hovain'izany le fikarohana ataonao dia manaova fangatahana. Entoany ny fianarana, vola ivelomana, saram-pitaterana, sara ny fikarohana. Io zany arakaraka ny toerana izay ianaranao zany ny sora-bola amin'io. Raha aty États-Unis ianao mianatra dia mifanaraka amin'ny fenitra aty, fenitra aty azafady, raha any Kanada mifanaraka amin'ny fenitra any Kanada, raha any Madagasikara dia mifanaraka amin'ny fenitra any Madagasikara ny vola omeny anao zany. Fa mazava ho azy fa tsara foana izy satria entoany daholo ny rehetrarehetra. Ka jereo zany io antsika zany izay manao doctorat. Ny olana amin'izy ity vao amin'ny faha 4 oktobra zao no mikatona, fa tsy ela intsony 4 oktobra no mikatona ny fisoratana anarana. Ka ny fandehan'ilay fisoratana anarana dia zao le fangatahana dia zao: tsy ianao no mangataka voalohany fa mijery ianao zany mpampianatra. Tena azafady azafady kely, mijery ianao mpampianatra miandraikitra ny fikarohana ataonao no manolotra anao ho fidiana amin'ny vatsim-pianarana io. Ny mpampianatra miandraikitra ny fikarohana atao zany no
manolotra amin'ny amin'ny manolotra anao zany ho fidiana amin'io vatsim-pianarana io, le mpampianatra zay izy manomboka an'ilay fangatahana. De avy eo amin'izay zany rehefa atolotra ilay mpampianatra zany ianao, miresaka mpampianatra eo zany ianao, atolotra ilay mpampianatra ianao, de mandeha amin'izay ny dingana manaraka eo amin'ny fifidianana anao ao amin'ireo mpifanina be dia be. Ho antsika izay haka doctorat zany izay IBM PhD Fellowship Award. Ity anankiray ity indray dia ho an'ny rehetra ity. Fa zao ny rehetra efa mianatra aty États-Unis dia ataoko moa zany satria mety misy manana havana ianareo mianatra aty États-Unis. Raha manakavana mianatra aty États-Unis ianareo, raha misy namanareo mianatra aty États-Unis dia mba lazao andry zareo ity ilay hoe deserve scholarship sweepstakes. Deserve scholarship sweepstakes ity dia amin'ny faha 1 Oktobra zao zany ny daty farany fahametrahana azy. Io moa zany akitsapaka izy io, loteria io. Dia soratanao, misy zavatra fenonao fampahafantarana momba anao, ny adresanao sy ny sisa dia akitsapaka. 5 zany no 50 ny totaliny zany, fa 5 zany ho an'ny mpianatra ivelan'ny États-Unis avy amin'ny firenena hafa. Dia atao akitsapaka. Dia raha ohatra moa zany ianao anisan'ilay tsara vintana, misy olona ilay tsara vintana zay, nenazy ohatran'ny metimety aby ny raha ataony. Raha karazan'ireny ianao ohatra zany dia afaka mahazo ianao $1000. Dia sosokevitra fotsiny mety hamorona adresy mailaka hafa ianao raha hanao azy, satria ampiasain'izy ireo anaovana dokam-barotra io adresy io, dia ho feno dokam-barotra ny adresy mailaka anao. Sosokevitra ny manaova adresy hafa. $1000 zany no omeny ity deserve scholarship sweepstakes ity. Zay zany mialatsiny, zay zany jenja be fa tena mifola re tompoko. Zay zany ilay vatsim-pianarana. Misy zany vatsim-pianarana hakana lisansa Qatar University scholarship, misy indray hakana maîtrise Master of Global Affairs International Peace Studies ao amin'ny University of Notre Dame Indiana. Dia misy indray ho an'izay haka doctorat, na aiza ianao maka doctorat fa miompana indrindra amin'ny resaka solosaina, dia IBM PhD Fellowship Award. Dia nitoan'ny zareo zany ny fikarohana izay ataonao, fandaniana ilaina amin'izay, vola hivelomana, saram-pitaterana, saram-fikarohana sy ny sisa sy ny sisa. Zay zany resaka vatsim-pianarana androany. Dia hiroso indray zany isika amin'ny dedikasa fifandanana orinasa-tsekoly ho antsika izay manana sekoly araka izay fanampanantenaiko zany tamin'ny omaly. Fa zao adinoko ny laza azy tany amin'ny fiandohana, fa mialatsiny indrindra ho antsika zany. Raha ampitso za moa zany teny hoe manomboka ny alarobia zany tsika dia resaka momba ny fianarana aty États-Unis, ka ho atombontsika raha-pitso alarobia zany io. Ny angaviako kely dia zao isy fandarana manokana ataoko raha ampitso ho anareo tanora classe de atao classe faharoa sy classe voalohany, classe de seconde sy classe de première. Ka zao aoka anao anongilan-tsofina mihitsy fa misy vatsim-pianarana ho anareo ankanesinareo aty États-Unis. Misy vatsim-pianarana ho anareo ankanesinareo aty États-Unis hiofana hianatra aty États-Unis, na dia ao amin'io classe seconde sy première io ianareo. Raha-pitso alarobia isika zany no miresaka azy, dia amboarina programa anaraka an'ity fandarana ity, fa dia zaraintsika eo. Tsara anie raha misy malagasy tonga aty. Ilay izy aloha lavitra ny tanàna misy anay, fa raha voaray ve moa nareo mba lazainareo za hoe za voaray, hoy mety andananay mianakavy ihany. Amin'izay mba misy fialan-tsiny ataoko avadika, vakansy indray antsika chéri, andeha vakansy kely. Misy mpianatra avy any Madagasikara tonga any amin'ilay toerana. Tsy lazaiko izao ilay toerana fa aleo raha-pitso alarobia tsika zany no miresaka azy. Zay zany. Fa idirantsika amin'izay zany dia ilay resaka sekoly. Ho anareo rehetrarehetra zany izay manana sekoly, fifaninanana orinasa-tsekoly ilay izy na antsoina hoe School Enterprise Challenge. Isika izay manana sekoly dia mahalala tsara fa sarotra be ilay fampidiram-bola amin'ilay sekoly, indrindra ho an'ny sekoly ambanivohitra na sekoly amin'ny toerana antonona be betsaka olona sahirana. Enjana be ilay fitadiavam-bola zany amin'ny fanodinana azy, na ilay sekoly efa matanjaka reny koa aza. Sarotra satria miantehitra ihany koa amin'ny saram-pianarana, ary saram-pianarana misy fetrany io fa tsy azonao akarina foana satria miankina amin'ny tsena ilay izy. Ka
Na eo moa zany fanjakana koa tsy hita hoe inona moa zany dia izay fanampiana ara-bola omeny antsika eo, fa tsy maintsy isika zany no mitrandraka ny fomba zany mba hahatonga antsika haleo tena. Ny tanjon'ity School Enterprise Challenge ity zany dia mba hahatonga ny tompon'ny sekoly zany hanangana orinasa, ampianarana ny mpianatra mba hamorona sy hitantana orinasa. Fampianarana mpianatra zany tia karokaroka, hamorona orinasa, teraka asa ho asa zany ilay izy, dia rehefa mivoaka avy amin'ny sekoly izy dia afaka manangana orinasa, na ilay mbola mpianatra koa izy dia afaka manangana ny ho azy. Natao ihany koa ilay izy hahatonga ny sekoly haleo tena ara-bola. Ka mila zany mpianatra farafahakeliny 5 ambin'ny 10 miandraikitra ilay orinasa miaraka amin'ilay mpitantana. Mpitantana miaraka amin'ilay mpitantana zany, mila antsika zany mpianatra 5 ambin'ny 10 farafahakeliny dia miaraka ao zany. Dia rehefa fidiram-bola dia mety, rehefa fidiram-bola ataon'ny sekoly dia mety avokoa, fa saingy zany ilay izy ilay fandaharana ity zany dia natao misy zany fitarihan-dalana. Misy fitarihan-dalana zany hoe rehefa misoratra anarana zany ianao, dingana voalohany amin'ny lisy tapa-kevitra ianao handray anjara, dia misoratra anarana ianao amin'ilay tranokala. Hitanareo ilay tranokala rehefa miditra amin'ny Sarahay ianareo, groupe Facebook Sarahay Mahasoa, dia ao ilay tranokala. Misoratra anarana amin'ilay tranokala ianareo. Vita ny fisoratana anaranareo dia manomboka mitrandraka hevitra zany ianareo hananganana orinasa na fitadiavam-bola maharitra. Inona ilay orinasa tsangana, inona ilay fitadiavam-bola maharitra tianareo atao, trandraka hevitra zany ianareo. Vita izay dia mamolavola ilay ataontsika drafi-pitantanana hanodinan'ilay orinasa ianareo avy eo. Io ilay antsoin'ny zareo hoe business plan. Dia avy eo rehefa vita iny dia manomboka sy manodina ilay orinasa indray ianareo, dia manao tatitra ara-potoana momba ny fizotry ny asa, dia mandray ny loka miainga avy amin'ny vokatry ny zavatra atao avy eo. Satria zany misy loka zany isaky ny ambaratonga ny dingana atao. Mandritra an'ireo dingana rehetra ireo, rehefa voasoratra anarana fotsiny ianareo dia mahazo fitarihan-dalana avy amin'ilay fikambanana. Ilay fikambanana io zany dia ilay hoe ampianaro anjony ny olona fahazafahanana trondro. Izay ilay fikambanana mikarakara azy ity, ampianaro anjony ny olona fahazafahanana laoko. Io zany tsy tia ilay mizara ilay mora aby raha jiaby ity, dia mora daholo, dia avy eo ilay olona dia mora daholo koa hatramin'ny fisainany, dia lasa mora rebirebena fotsiny. Tsy izay izy io zany, fa tena ampianarina zany ilay olona, dia ampianarina zany ilay tanora, ilay sekoly, dia tohanana. Izay ny tetikasa antsika ity zany, tetikasa ity. Ka misoratra anarana ianao zany dia misy omeny anao daholo ny tahirin-kevitra rehetrarehetra, hoe izao no atao fomba fitadiavana hevitra, izao no atao fomba fitadiavam-bola, reto avy ny fomba fanaovana karazana fitadiavam-bola azonareo atao, na ohatr'izao ny fomba hitadiavanareo vola eo amin'ny toerana misy anareo, izao ny fomba famolavolana drafi-pitantanana hanodinana an'ilay orinasa, dia reto avy ny dingana arahana rehefa hanodina an'ilay orinasa ianareo, ohatr'izao ny fandehan'ny fotoana anaovana ny tatitra. Toromarika feno misy dingana isan-karazany, dia sady manao zany ianareo, manao an'ilay zany ianareo no mianatra ihany koa, dia misy zany fanaraha-maso amin'ny fikarakarana ataon'ny zareo ho anareo. Misy loka isan'ambaratonga ilay izy, isan'ambaratonga. Misy loka isan'ambaratongany, dia misy ambaratonga voalohany zany dia ilay ambaratonga farahina, dia misy ny ambaratonga volafotsy, dia misy ny ambaratonga volamena. Dia misy vola hatrany amin'ny $10,000 omena ankoatra ny medaly omena ilay sekoly. Arakaraka ny fiakaranao amin'ilay medaly zany, ny rehetra sekoly rehetra zany mahazo medaly daholo, dia arakaraka ny medaly azonao zany ny loka izay raisinao, ankoatra ny tari-dalana omena anao, ankoatra ny fitariana sy ny fanampiana, ankoatranareo ihany koa efa manomboka moa zany ilay asa, dia ankoatranareo mahazo vola amin'ilay asa izay ataonareo, ohatra ilay fandehan'izy io zany. Dia ny vola zany izay faratampony indrindra zany, rehefa tonga ny faratampony zany nareo, misy isaky ny ambaratonga zany misy vola omena, isaky ny ambaratonga, isaky ny mahavita an'ilay faninanana ianao ka manao tatitra. Io zany izay manao tatitra ihany kosa aloha no mahazo, rehefa mahavita an'ilay faninanana ianao zany
mahavita an'ilay tsy faninanana zany, mahavita ny dingana tsirairay ianao dia manao tatitra ianao, dia amin'izay ny fomba azahoana loka be dia be ilay karazana loka omena. Fa any amin'ny farany zany dia misy an'ilay loka 5,000 ariary. 5,000 ariary zany dia 1,4 tapitrisa ariary. 1,4 sy 3,valopolo tapitrisa ariary. Ny vola azonao zany dia eo amin'ny 3,valopolo tapitrisa ariary. 1,valopolo tapitrisa ariary. Zay zany ny vola antenainao ho azo raha avadintsika amin'ny FMG zany ilay satria baolina misy olona zany izay ny tena tadidiny mora aminy mahazo an'ilay resaka, tsy maninona zany fa izay ny mampanankarena antsika malagasy dia ny fahasamihafana, fanekenan'izay fahasamihafana dia mahazo zany ianao 915,905,000 francs. Oy, efa ho 2 miliara oaringa, vola beke. Oy, ehe, alay magnano magnova efa ho 1 miliara. Ny zavatra mila ataonao fotsiny dia manapa-kevitra misoratra anarana, dia manaraka an'ilay dingana rehetrarehetra, dia mitrandraka an'ilay orinasa ianareo. Ianareo rahateo amin'izany mahazo tombotsoa amin'ilay orinasa satria manana an'ilay vola zany ianareo, satria ihodina ilay orinasa anareo, dia manao ny dingana tsirairay zany ianareo anatrarana an'ilay azahoana an'ilay medaly araka ny ambaratonga. Dia io zany ilay medaly izay avarahana volafotsy dia volamena. Eto zany zao ohatra dia ny ohatra anareo ahako ho an'ilay inona moa izy ity medaly volafotsy zany ity dia hoe ahoana no atao ahitana hevitra hitrandrahana, hevitra azo trandrahana hitadiavam-bola, dia misy dingana efatra zany atorony anao eo. Dingana voalohany inona avy ary ny zavatra misy eo amin'ny tanàna, inona ny zavatra mety azo atao. Dingana faharoa fanadihadiana ny zavatra ananana sy ny loharanom-bola, loharanom-pahalalana sy loharano rehetra azo ahodina zany. Fahatelo dia fanadihadiana entina andinihana ny fomba anatanterahana an'ilay fiariana izay atao. Dia ny fahaefatra, ahoana ny anombohana azy, aiza amin'izay ary ny kapitaly, aiza ny azahoantsika ny kapitaly. Dingana efatra zay. Avy eo amin'izay zany nareo manoratra an'ilay business plan, ilay hoe rafim-pitantanana fanodinana an'ilay orinasa. Manao fanadihadiana momba ny tsena, fametrahana drafitra momba ny kirakira rehetra, drafitra momba ny ara-barotra sy fampahafantarana ny orinasa, dia fanoratana ihany koa ny drafitram-pitantanana ara-bola, dia avy eo fandraisana fanapahan-kevitra hoe ahoana ny fomadaniantsika ny vola miditra sy ny tombony izay azontsika. Dia ny farany dia izao, vonona ianareo zany izao, anao anainga, alefa amin'izay ilay orinasa sokafina, dia mandeha amin'izay zany ny fanamarinana ny kirakira ara-bola rehetra sy ny kaonty, fitehirizana ny fandaniana ny vola miditra sy mivoaka, dia fandaminana ny ekipa mpiara-miasa, ary ny farany tetikasa atao zany izay ampahatra an'ilay tetikasa. Ireo zany ohatra taridarina omena ianao amin'ilay mbola voaly medaly varahana io zany misy dingana 4,000. Fa zao mila misoratra anarana aloha zany ianao. Rehefa misoratra anarana ianao vao afaka mahazo an'ireo fahalalana rehetrarehetra ireo. Ahoana nefa dia ny fisoratana anarana? Ny fisoratana anarana dia maimaimpoana zany ny fisoratana anarana. Maimaimpoana ny fisoratana anarana. Zay ilay fandehan'ilay izy. Dia fa mila olona telo zany, mila olona telo misoratra anarana. Voalohany zany dia ilay tompona andraikitra mandrindra an'ilay tetikasa. Dia faharoa, olona faharoa zany tale ny ilay sekoly raha ohatra ka tsy izy zany no mandrindra ilay tetikasa. Dia ny fahatelo farany dia olona anankiray ao amin'ny sekoly izay miandraikitra hiara-hiasa amin'ny fitantanana an'ilay orinasa na fandrindrana an'ilay orinasa, mety ho mpampianatra zany io. Dia ireo rehetra ireo mila manana adresy emailaka avokoa.
mila manana adresy mailaka avokoa ireo ary mila manaiky fa akasotrahan'zareo ny handray anjara, ary hisy fifandraisana ho ataon'ilay School Enterprise Challenge, ilay orinasa azafady ilay fikambanana zany, ilay fikambanana hoe ahay anjolo ny olona dia hifandray amin'ireo zany izy hifandray aminareo zany izy hanomezana torohevitra anareo. Dia rehefa misoratra anarana zany ianareo, misokatra ny kaontin'ny sekoly ato amin'ity ilay School Enterprise Challenge teboka ORG ity, dia manomboka amin'izay zany fahafahanareo misitraka ny fahalalana rehetrarehetra ao amin'ilay miainga avy amin'ilay tranokala. Maimaim-poana io tsy atavam-bola. Daty ary roviana indray io daty io. Le daty io dia tsotra be. Izy zany dia isan-taona zany misy anankiroa, volana février sy volana marsa, volana septambra sy volana oktobra. Ny amin'ity taona ity zany dia 1 volana oktobra ny daty farany fisoratana anarana. Misoratra anarana zany ianao dia manaraka an'ilay dingana rehetra lazaintsika tany aloha, dia isaky ny misy dingana zany dia misy dingana vita zany dia misy mari-pakasitrahanao mena, misy vola, misy solosaina, misy fitaovana. Fa ianao zany misy dingana rahanao akoatra n'ilay orinasa ny sekoly mandeha. Dia ilay any faratampo moa zany ilay volamena zany ny rehetra dia afaka mifaninana amin'ny daoly izay misy ilay vola ilay hoe 10,000 dolara izay efa manakaikaiky ny iray lavitrisa ariary FMG, iray lavitrisa FMG. Zany hoe izy teo ny koditsika azy teo zany dia 3,100 tapitrisa ariary. Tahak'izay zany izy io. Ka za zany dia mampirisika antsika rehetra tompona sekoly, manana sekoly mba handray anjara amin'ity fifaninanana izay ndraisantsika teto zany dia tsy inona zany fa ilay fifaninanana School Enterprise Challenge. Fanamarihana tiako atao za zany ry havana dia tsy mpiasa ao amin'io fikambanana io. Alay izay hazava tsara, tsy mpiasa akao edy za ny olona manko indraindray misy olona saditsika misy manana eritreritra izay tsy mpiasa ao izany hoe tsisy tombotsoa raisiko na kely varavety, fa dia mizara zany no ataoko, za zany tsy mpiasa ao. Dia za koa zany amin'ilay za tsy mpiasa ao zany tsy manapa-kevitra ao ary tsy voafetra ny fahalalako an'ity tetikasa ity. Ka raha misy fanontaniana ianareo dia aleonareo zany tonga dia manoratra mivantana any amin-jareo manorata mivantana fa aza alefa aty amiko. Fa raha ohatra moa ianareo mila sosokevitra dia alefaso aty amiko hoe mba omeo hevitra zay ahoana ny anaovana an'ity, dia alefaso aty amiko dia fanampy eo isika arak'izay tratra. Fa raha misy fanontaniana zany dia aleo zany azafady aleo tonga dia alefa mivantana any amin-jareo zany izay fanontaniana zay. Zay zany tompoko lasy tompoko vavy fandarana novokarin'ny asa ao an'i Madagasikara ho antsika indray zany androany ny mpanolotra toy ny mahazatra moa zany sy ny nanomana azy dia Dr Jean-Luc Raveloarimisy. Averina zany misy vatsim-pianarana hakana lisansa any Qatar University Scholarship, dia misy koa zany aty Etats-Unis ao amin'ilay antsoina hoe Master of Global Affairs International Peace Studies ao amin'ny University of Notre Dame Indiana Etats-Unis. Dia misy koa ilay ho anareo izay haka doctorat IBM PhD Fellowship Award izay azo ampiasaina na aiza na aiza io vola io, ary misy koa vatsim-pianarana ho an'ny rehetrarehetra izay efa mianatra aty Etats-Unis $10,000 ilay vola, fa akitsapaka moa zany anaovana azy dia ataona moa zany fa makitsapaka izay dia manantena zany ianao mba ho tsara vintana. Ary ny farany azy ndraisantsika teo dia ilay School Enterprise Challenge ho antsika izay manana sekoly ampirisihako ianareo fa tsara be io fandarana io, be dia be ny tantarana orinasa izay sekoly efa nahazo ary mahatsangana orinasa, ny mpianatra avy eo koa lasa mahaleo tena manangana orinasa, fa dia mandraisa anjara ianareo fa dia izay zany ny fandarana androany. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy, mankasitraka hatrany ny teknisianina izay nampita ny feo tany amintsika, mankasitraka antsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fandarana izay vokarina miaraka amin'ny AZ Radio Television. Samy tain'Andriamanitra isika mianakavy. Misaotra tompoko.